Manangana Kristianina matanjaka. Manangana Kristianina matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny MTE TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe. Amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristianina matanjaka. Atolotra sy tosainy Madame LARISSA LYDIE RANDRIARIMALALA. Manangana Kristianina matanjaka. Dia faly mandroso ampitiavana sy ampanajana tanteraka tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'ny tokantranotsika tsirairay avy amin'ity ora sy fotoana mahafinaritra ity a. Madame LARISSA LYDIE RANDRIARIMALALA indray no tafaradalana aminao ao anatin'izao fandarana manangana Kristianina matanjaka izao. Amin'ity an'ity a dia mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana amintsika rehetra. Mety mbola tsy tafahoana tato ihany koa tsika tao anatin'ity hoe fotoanan'ny Pentecoste ity a. Dia mamerina miarabanao nahatratra izay fotoana lehibe sy goavana izay nankalazantsika ny fotoana izay nandrotsahan'i Jesosy ny fanahin'ny masina tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny andron'ny apôstôly izany. Na izany na tsy izany hoe ny fanahy masin'Andriamanitra io dia mbola miasa ankehitriny ary izany no matoy izao atsika ny amin'io fofinain'Andriamanitra io dia ny fanahy masina izany programan'Andriamanitra efa hatrany ampiandohany izao tontolo izao mihitsy ny tsy fahafahantsika zanak'olombelona mandeha irery amin'izao satria fantatritsika tsara fa vao vitan'Andriamanitra vao volavola ny Adama sy Eva na dia bolonga tany tsy misy ny lavana azy izy tamin'ny voalohany dia no fofon'Andriamanitra fofinaina ny vavorony ary dia tonga olombelona mihetsiketsika ohatrasy ohatranao zao zavatra lehibe zay izany hoe tany ampiandohany ty zao tontolo zao ty mihitsy dia ny ilaina izay erin'ny fanahy masina izay ary ny zanak'Andriamanitra izay tariny fanahin'Andriamanitra fanahin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia izany no tena zanak'Andriamanitra ary tsy afaka misaraka amin'izany ny fiainam-panahintsika zanak'olombelona eto ambonin'ny tany zany. Ivavaka foy ny tenako ary dia izay fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no angatahako mba tena hamangy anao aloha eto am-piandohana dia hita manokana ny teny rehetra eto am-bavako ihany koa sy hametraka izany teny izany eo andelan'ny mpanomponya dia matoka hoe anananjara avy amin'izany teny ifampizarantsika eto izany tsirairay avy anio ivavakantsika tompoko. Ankehitriny tompo malala dia misaotra anao izahay satria be voninahitra sady Andriamanitra be fitiavana mpamindra fo miantra ianao. Jesosy io hatramin'ny androany dia mbola zava-dehibe aminao ny mba hiresaka aminay amin'ny alalan'ny teninao. Hatramin'ny androany dia mbola mitady ny fomba rehetra foana ianao hampahirezana anay, hampitrakana anay ary hitahina manokana ny fiainanay amin'ny alalan'izany teny izany. Satria fantatray fa ny teninao rehetra izay alefanao Andriamanitra dia tsy alefalefanao fahatany izy ireny fa manana tanjona foana ianao ambadika izany. Eo ny hoe misy olona marary eo ka mandre ny teny dia ho sitrana izy. Eo ny hoe misy olona mitanondrika eo ka mandre ny teny dia mitraka izy ary mahery indray. Eo ny misy olona mety hoe very-hevitra ary tsy hitantsony izay lalako ombana fa ambadika ny teny izay raisiny avy aminao Andriamanitra dia iny indray no fanilony tongony sy fanazavana ny lalany iny no manolo-tsaina manoro hevitra azy. Ary amin'ity an'ity dia inoko fa tahaka an'izany fomba hiasan'ny fanahinao masina amin'ireto mpiaino tsirairay avy mpanaraka izao fahitalavitra izao araka ny onjam-peo ihany koa matoky Andriamanitra hoe ny teny rehetra ifampizarana eto dia tsy andalindalo foana fa mitondra im-panahy lehibe ho anisam-batan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Eny ary tompoko izay ny hoe hiditrintsika ato anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny zavatra mahafinaritra moa ireo olona dia ny mahatsapa hoe mitady fomba foana Andriamanitra tsy miandry ny fiangonana isokatra amin'ny fomba ofisialy. Ny tompo iresahana aminao fa eny amin'ny sehatra asa rehetra misy anao eny ary dia afaka miresaka aminao izy amin'ny fotoana rehetra dia mitady ny fomba rehetra isisihana iresahana aminao Andriamanitra. Ary androany koa dia mba te hitondra tenin'Andriamanitra anahitra ny fonao sy ny sainao mba tonga anao angetaheta ihany koa ka hisisika mba hiresaka amin'Andriamanitra mba raha manokana fotoana Andriamanitra iresahana aminao tahaka izao hainonao ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika eto tahaka an'izao dia mba te hanentana anao hoe manokana koa fotoana hiainonan'Andriamanitra manokana koa fotoana iresahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny vavaka maro samihafa ireny ato amin'ny tenin'Andriamanitra izay vadiso fantatritsika loatra ny Luka 7:20 misy fanoharana anankiray izy ity izay nomeny Jesosy ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka
fanoarany amin'ilay mpitondra tena maherina angataka no fanoarana omeny Jesosy amin'ity androany ity andiny voalohany dia mivaky ny teny manao hoe ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra n'Andriamanitra namena masolona ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko ary tsy nanaika izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo izy na dia tsy matahotra n'Andriamanitra zao sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fandrao avo mandrakariva izy ka mampasositra ary io ny tompo eno izay lazainy ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny fa izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredratra va izy andiny favalo ary lasaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy izay tenin'Andriamanitra fanoarana nomeny Jesosy zay ihany koa no mba hoetiko ampahirezana anao amin'ity androany ity tadio tsara ry hava malala fa ny amam-pony Jesosy sy ny tena mampangetaheta an Jesosy dia itsika tsy hisaraka aminy isika anolotra ny fiainantsika iray manontolo tsy ny ampahany ihany fa iray manontolo ho eo ampelantanan'Andriamanitra ary tsy atao indray mandeha ho ino famporototo izany fa atao amin'ny fotoana rehetra ary izay natonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe atoloro ny teninareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy tokony ho ataonareo izany hoe ao anatin'ny vavaka no ahafahantsika manolotra ny tenantsika sy ny fiainantsika isanandro isanandro eo anatrehan'Andriamanitra ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay ahafahantsika hoe miaona amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka dia azadino ny manolo tena ho an'Andriamanitra satria tadio tsara fa rehefa tonga eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao rehefa tsara fanolora-tena eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia averiko foana fa tena hoe anomboka andray an-tanana ny fiainanao sy ny toy ny rehetra Andriamanitra ao ambadika izany ety fanoarana anankiray amin'ilay mpitondra tena ho voalaza ny tenin'Andriamanitra izay naherina angataka izany mpitondra tena izany dia fantatritsika tsara hoe vehivavy maty vady izany vehivavy ohatrany hoe efa diso fanantenana teo amin'ny fiainany ary ohatrany hoe vehivavy tsy manan-kianteherana eto amin'ity zao tontolo zao ity izay ilay hoe mpitondra tena fa nafinaritra tamin'ity vehivavy ity nafantatra tsara izy fa misy rariny tokony ho azy eto amin'ity zao tontolo zao ity eny fa na dia maty aza ny vadiny mety efa tsy nasiany olona lanja intsony izy mety tsy nomeny olona haja intsony satria mety mbola teo ny vadiny dia mety mbola nisy taotahotra ihany na teo amin'ny fiarahamonina na fianakaviana na ny olona manodidina azy mety mba nanome lanja n'ity vehivavy ity fa rehefa tonga mpitondra tena izy mety tsy nasiany olona lanja intsony zao anefa nafinaritra tamin'ity vehivavy ity vehivavy peripo io vehivavy io ary vehivavy tena ny sisika ary tsy nanaika hatramin'ny farany mandra-pahita ny fitity eo mason'ny olona izay nitadiavany an'izany mandra-pahita ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainany dia nisisika hatramin'ny farany izy ity ary teto Jesosy dia natao ny fanoarana izay vehivavy izay manao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka tsy mety ny zanak'Andriamanitra melohan'ny tantarany Jesosy ny fiainana nataon'io vehivavy io ny fisisihana nasehon'io vehivavy io dia nitenen'i Jesosy aloha hoe tokony hivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka be da be mantsy ny olona efa reraka amin'izao vanim-potoana izao be da be ny olona efa mivizambiza ny fiainana amin'izao vanim-potoana izao ary raha mijery ato ny andininy toko faraiky amin'ny roapolo amin'ny bokin'ny Luka tsika eo amin'ny andininy fahenina amin'ny roapolo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe reraka ny olona ny amin'ny fiandrasany izay zavatra ho avy eto ambonin'ny tany ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga eto ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina izany hoe ny olona eto ambonin'ny tany dia misy fotoana reraka vizana satria nahoana misy karazana zavatra mahavizana eto amin'izao tontolo izao misy vaovao mahaketraka eto amin'izao tontolo izao vao maheno hoe izao indray ny vaovao hoe izao indray ny zavatra misy ariana izao indray ny zavatra mitranga aty dia ireny dia efa mahareraka ny fon'ny olona ary izany rehetrarehetra henontsika izany dia famantarana ny andro farany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra avokoa ary raha zanak'Andriamanitra raha tsy ampina raha zanak'Andriamanitra tsy tsara fiomanana mambavaka dia vizana ihany maheno an'izany ary be da be ny kristianina efa reraka tao anatin'ity confinement ambolana vitsivitsy izay niainantsika ity zao izy mbola mitombo tapabolana indray za mampahery anao amin'ity androany ity
raha mba mitadiny fomba rehetra Jesosy resahana aminao mitadiava fomba omeo toeran'Andriamanitra omeo sehatra ny vavaka eo amin'ny fiainanao fa tsy mety hoy Jesosy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny andinitsoratra masina hafa any amin'ny bokon'ny Jaonany dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy mahay manao na inona ianareo raha misaraka amiko zany hoe raha misy fotoana ialanao amin'ny Jesosy ka mieritreritra andeha irery ianao dia zero avokoa ny valiny ezaka rehetra izay ataonao tsy misy vokany avokoa ny zavatra rehetra izay atao satria tsy mahefa na inona hoy Jesosy dikan'izany dia zao mety hoe mahomby kely indray mandeha ianao mety mavita zavatra kely anankiray na lehibehibe na goavagoavana eo amin'ny fiainanao fa ny hafarany iny dia fahampitehana faharavana ihany rehefa nandeha irery ianao ka tsy nanasan'i Jesosy hiara mandeha aminao tsy nanasan'i Jesosy hiara miasa aminao anatin'ny zavatra rehetra izay atao izay tsy ny mpivavaka tompoko raha mpivavaka ianao manaraka ty fandarana ty satria za mino fa mpivavaka ianao dia zainy mihitsy ny fiainantsika tsy mety raha tsy mivavaka tsy mety raha tsy mivavaka tsy misy an'izany olona hoe diso be atao loatra ianao diso maro ahina loatra ianao dia tsy manana fotoana hivavahana tsony tadidio tsara nefa tadiditsika tsara i Daniel mpanompon'Andriamanitra raha mijery ny bokon'ny Daniel isika dia voalazany tenin'Andriamanitra hoe intelo isan'andro zany Daniel izany intelo isan'andro no nanokana fotoana hivavahana tamin'Andriamanitra fantatry Daniel tsara na dia tsara toerana ary izy tao amin'ny tany izay misy azy tao amin'ny toerana izay misy azy tamin'izany vanim-potoana izany tsara toerana izy satria prime ministre ny toeran'ny Daniel raha indao zany prime ministre zany izany hoe manakaiky ny filoha dia izy manarakaraka amin'ny filoha dia izy be andraikitra be zany ary ny anarana maha prime ministre koa tsy hoe voninahitra fotsiny na seza fotsiny fa andraikitra mitaky andraikitra zany hoe manana zavatra tao be da be Daniel ary be da be ny asa miandry any Daniel manana zavatra maro be alaminy Daniel fa izao nafinahitra tamin'ny Daniel nitady ny fomba rehetra Daniel tsy hanenana ny fifandraisany tamin'Andriamanitra zay efa nifanekeny raha mijery ny tantarantsika dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe efa fanao any Daniel amizay zany hoe fony Daniel mbola tsy tonga prime ministre teo amin'ny toerana misy azy io fony Daniel mbola olona tsotra fotsiny tany amin'ny toerana misy azy dia efa fanao any Daniel ny mivavaka ary rehefa nanomboka ny tombo ny toerana misy azy ny akatrakatra tamin'ny sezany izy dia tsy nampihena le fiainam-bavaka an'izany ina moa tiako atongavana amin'izany dia be ny olona be fialatsiny manao hoe ka ny manasatra ane ny asa mandavanandro ray manontolo tonga ao anatin'ny trano ary anao efa tsy andronao izay hidaboan'ny loha efa tsy manana fotoana intsony ianao na dia mba mifampiresahana amin'ny ankohona na isaorana an'Andriamanitra ary misy fotoana manadinodino an'izany tsika misy fotoana diso feno fanahina n'izao fiainana izao loatra ny anatin'ny lohantsika dia miketriketrika ka na dia ambony fandriana tokony hifandraisana amin'Andriamanitra ary ianao amin'ny alina tsy manana fotoana intsony hifandraisana amin'Andriamanitra fa miketriketrika hoe ahoana indray ny fomba hitretena le problème tahaka ty ahoana indray ny fomba hamahana le zavatra ohatra izao inona indray natao azahoana an'itsy lasa zavatra tahaka n'izany no mameno ny fotsika izany no mameno ny atodohantsika ary tsy mahita toerana intsony Andriamanitra ary amin'izao vanim-potoana faran'izao ry havana malala dia tadidio tsara fa ny devoly manao ny ezaka rehetra mba hahatonga ny zanak'Andriamanitra analavidavitra an'Andriamanitra ny devoly mitady ny fomba rehetra mahatonga an'ireo zanak'Andriamanitra ireo tsy hanana fotoana intsony hifandraisana amin'Andriamanitra fa ho feno ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity ny fony ho feno zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity ny fotoanany ary tsy hisy intsony toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany za androany ty hampahery anao manao hoe ianao zanak'Andriamanitra manaraka an'ity fahitalavitra ity omeo toeran'Andriamanitra omeo sehatra Andriamanitra manokana fotoana ho an'Andriamanitra misy sifa iaona amin'Andriamanitra mitadiava ny hevitra rehetra ahafahanao tsy ho lavitra an'Andriamanitra fa eo akaiky an'Andriamanitra mitadiava fomba rehetra ahafahanao mahatsapa sy mahita fa mijery anao manara-maso anao eo anilanao Andriamanitra miaona amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ianao ary reninao mihitsy hoe ny vavaka rehetra izay asandratrao ny vavaka rehetra izay ataonao dia misy miaino ary misy olona misy Andriamanitra mangetaheta iaino anao ao an-danitrao za androany dia hiteny aminao manao hoe zany herin'ny vavaka izay ataontsika izany ry havana malala manova zavatra be da be eo amin'ny fiainana tadidio tsara fa ny vahaolana ho an'ny zanak'Andriamanitra ny tena vahaolana ho an'ny mpivavaka tsy hoe rehefa manana vola be izy na rehefa manana toerana ambony eo amin'ny tany sy ny firenena na eo amin'ny fiarahamonina misy azy na tsy fantatra ny amin'ny toeram-piasana ihany koa dia izay no mitondra vahaolana eo amin'ny fiainana fa misy zavatra be da be tsy vita an'izany eto ambonin'ny tany ary ilatsika an'Andriamanitra misy zavatra maro be tsy vita ny fahitaitana olona tsy fahafantarana olona fahitaitana
zay ny tiako atongavana tsy misy zavatra be da be tsy vitany vola tsy vitany fahaizana mampahalalana tsy vitany fianarana ny ratovina tany amin'ny toeram-pianarana tsy vitany diplôma misy zavatra be da be ilanao amin'Andriamanitra ary amin'ny fotoantsika tafasaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka inona ary ny fomba ilazantsika ahoana ny fomba itenenantsika amin'Andriamanitra ianao ve dia hiteny foana hoe ianao Andriamanitra mi-comprendre fa hitanao ny faharerako nandritra ny andro hitanao ny zavatra nataoko sy ny azakazako nandritra ny andro ka tsy nanam-potoana ho anao dia mi-comprendre ianao ve dia mieritreritra manao hoe Andriamanitra rangana tsy miteny ara dia efa fantany io ie fantany momba anao ainy tanteraka ny momba antsika na dia tsy miteny ary tsika ary na dia miafina momba antsika azy ny omalitsika fantany ny anio antsika fantany ny ampitotsika fantany fa Andriamanitra dia mitady olona misisika sy mitady ny fomba rehetra mba hamboranao an'izany eo aminazy ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra ilaza izay zavatra mampangetahetanao ary ny ilazanao amin'izany tsy amin'inona fa amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao dikan'izany dia izao mitady ny fomba rehetra ny devoly anakanakanana anao tsy hanana fotoana hivavahana na mety misy fotoana mivavaka fa tsy dia manana fifantohana loatra angamba mambavaka mety misy fotoana mivavaka ihany fa tsy mahita olona zaina ihany koa ngamba ianao hoe dia tsy mahafantatra ianao hoe dia tsy mahatsapa an'izany manao hoe misy olona ane mivavaka fa ohatra ny lasa vavaka ndray mibava généralisé ny vavaka io ataony amin'ny ankapobeny fotsiny ary tsy manana fotoana intsony izy hoe tena miaona amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka zany miaona amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka zany re olona dia zao ianao miresaka amin'Andriamanitra tahaka antsika mifampiresaka olombelona mifampiresaka io ary Andriamanitra ihany koa miresaka aminao ianao mihitsy zany hoe tafahoana tamin'Andriamanitra ianao ary tadio tsara fa ao ambadiky ny vavaka rehetra izay asandratsika ao ambadiky ny vavaka rehetra izay ataotsika ry havana malala dia tsy misy na dia anankiray ary amin'ireny tsy misy tsy voaray an'Andriamanitra fa voaray any avokoa reny rehefa tena ny vavaka ianao ka madio tsara ny fonao miaona amin'Andriamanitra ka tena ataonao amin'ny fonao voaray an'ireny na dia tsy andraisanao tambiny eo ny eo azy na dia tsy andraisanao valiny eo ny eo azy na dia tsy hitanao eo ny eo azy hoe iny fa tonga dia niraraka avy any an-danitra avy any ny valim-bavaka tadidin'Andriamanitra reny ary voaray an'ireny Andriamanitra manana ny fotoanany ary mila maharitsika amin'ny vavaka mila mandondona an'Andriamanitra tsika jereo tsara nataon'ity vehivavy ity jereo ny fanoarana nentin' Jesosy nampahery tamin'izany vanim-potoana izany nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona mpitsara sady tsy matahotra an'Andriamanitra tsy mena masolona dikan'izany teny izany dia hoe sady tsy miraharaha izy na nitoy any akotrany any no tsisy olona atahorana eo amin'ny fiainana fa manana fahefana izy ny dikan'izany zay olona tiany hidiana dia voahidy zay tsy mena masolona tsisy nizan'izy atahorana ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny amin'ilay manana ady amiko tiako mahatsindrina kely aminao le fomba ilazan'i Jesosy azy ity mpitondra tena anankiray ity dia tsy hoe indray mandeha nangataka teo dia rehefa tsy nahazo dia rehefa tsy amenao dia karangazy zao fa efiko ny aty tsy nanao man'izany izy fa hoy ny baiboly manao hoe nakao amin'ny matetika any hoe tena nitaraina dia nitalao dia nakao nandondona foana tao amin'ny mpitsara tsy marina io niteny tamin'ny foana meo rariny amin'ilay manana aty amiko mba omeo rariny amin'ilay manana aty amiko fantany tsara fa io adversaire ny manana ady amin'io mety manana vola be ary afaka manao tsindrina resaka vola angamba tamin'izany vanim-potoana izany manao kolikoly dia lasa mamadika ny rariny tonga tsy rariny moa tsy izany fe fiaina zanak'olombelona ankehitriny na misy olona manana ny rariny zao ary efa entiny eo daholo hoe reto daholo eny ny mananty tanty ny mahay anty misoratra amiko any dia misy olona avy any mitondra dossier hafa anankiray indray ihany koa miteny manao hoe ty vita amin'ny voasoratra aminy koa le tany dia zay manam-bola ihany iny ihany no mahazo ndrariny fa ity vehivavy ity dia zao na tsy nanam-bola ary izy faherezana ny tao anatiny tao fahazotoana ny tao anatiny tao etaeta ny tao anatiny tao nakao matetika izy nitaraina matetika izy mandra-patonga n'io mpitsara io tsy marina io na dia tsy matahotra an'Andriamanitra sy mena masolona ary izy mandra-patonga n'io tonga saina nome rariny azy tsy namelany io vehivavy io ary Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao betsaka amintsika mpivavaka betsaka aminao mpino vao mangata-javatra anankiray amin'Andriamanitra ianao ka tsy azonao le izy dia efa avelanao any iny misy fotoana zavatra ozy ianao manao hoe ka efa mivavaka efa nentina mambavaka mihitsy ane izy io fa tsy nety nivaly mihitsy le problème efa nentina mambavaka nefa tsy nety sitrany ka ohatra ny ela loatra angamba nieritreretanao an'le valim-bavaka dia ozy ianao manao hoe alora angamba mitady an'le aingana be
ohatrany teteny an'izany any fiainantsika indraindray ozy ianao vao maheny olona ianao hoe ariony misy mahay de ozy ianao manao hoe le vavaka ato ohatrany efa nentina mabavaka ihany izy raha tsy nakany am-piangonana aloha de ohatrany hoe diso na tsy niantso paster aloha de ohatrany hoe diso fa aloha am'izay mba hitady zavatra hafa ty za teteny aminao manao hoe tady anao isisika Andriamanitra anana faharetan'Andriamanitra tsy indray mandeha fotsiny rehefa tsy azonao anio izy le hirantsika anankiray zay de tadiavindray rapitso rehefa tsy azonao anio ho azonao io raha ampitso tadiavo dongio eo anatrehan'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra anao ampifanaraho am'izay zavatra nolazain'Andriamanitra ny zavatra angatahanao tanisao eo anatrehan'Andriamanitra ny teny fikasana efa votsitra ao anao teneno amin'Andriamanitra zay efa nampana tenainy fa ho ataony eo amin'ny fiainanao de ho hitanao ane fa ho voalazany tenin'Andriamanitra Andriamanitra tsy mba ela amin'ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahaelany fa Andriamanitra maharo-po ary mijery anao izy ohatrany ahoana mba fahaterenao ohatrany ahoana mba etaetaponao ohatrany ahoana mba fahavononanao mba handray an'izany valibavaka zany vity vehivavy ty de hatramin'ny farany tsy nanaiky hatramin'ny farany ary mino fa raha mbola tsy nanomerariny azy io mpitondra teny io mola nandananany tao isanandro nandehanany tao isanandro ho voalazany tenin'Andriamanitra raha mijeritsika manao hoe andiny faefatra hoe ary raha tsy nanaiky izy aloha zany hoe tamin'ny voalohany tsy nanaiky le mpitsara tsy marina tsy matahotra an'Andriamanitra tsy nanaiky aloha tamin'ny voalohany fa rehefa afaka zany de nanao anakapo izy hoe na de tsy matahotra an'Andriamanitra zao sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany mpitondra teny io fa manahirana izy fa andreo ho avy mandrakariva izy ka hampasositra jereo tsara fa na de olombelona tsy matahotra an'Andriamanitra aza mavita milefitra ihany manoloana ny mokondohany na vita niantra ihany an'ity vehivavy mpitondra teny ity na vita namindra fo ihany tamin'ity vehivavy mpitondra teny ity rehefa nahitany fisisiany na vita niova hevitra ihany tamin'ny farany rehefa nahita fa tsy namela mahazo ty vehivavy ty de hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra satria hoarin'Andriamanitra tahaka an'izany ary hoy ny tompo enoy zay lazain'ilay mpitsara tsy marina enoy le teny'ilay mpitsara tsy marina omeko rariny ihany ty fa ndreo tonga eto amiko mandrakariva izy ka hampasositra zany hoe ny farany décision farany raisiny ty mpitsara tsy mariny ty de zao omeko azy ihany le zavatra tadiaviny omeko azy ihany ny rariny manana tany ve izy ihany no ataoko mivoaka mpandresy satria tena matetika loatra andro amanalina ty vehivavy ty de mandondona foana andro amanalina ty vehivavy ty de miantsoantso ana foana andro amanalina ty de tsy amelany mihitsy jereo tsara hoy Jesosy ny ataon'le mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va zay mitaraina amin'ny andro amanalina ary mohitarehetra va izy le mpitsara tsy marina raha tsy matahotra an'Andriamanitra ataontsika hoe olombelona ratsy ety ambonin'ny tany mahavita ihany nanome rariny an'io vehivavy mpitondra tena io rehefa diso ny taraina mbetsaka loatra taminy matetika loatra tamin'ity vehivavy ty de noharin'Andriamanitra tahaka zany maika ave fa le Andriamanitra lay mpahanao ny lanitra sy ny tany lay rainao ao an-danitra le omenao voninahitra sy ankofanao le idododonao isanandro le omenao le anandratanao feo isanandro le Andriamanitra ao an-danitra ve tsy hanome rariny ny olom-boafidiny ity vehivavy ty de atao hoe mpitondra tena mahantra atao hoe raha atao indray mijery de ohatrany hoe tsisy valeur ohatrany hoe tsy misy tombambidiny ty vehivavy ty fa ity mpitsara tsy mariny ty zay tsy matahotra an'Andriamanitra sady manana ny voninahiny ny manana ny fahefany na vita nanome rariny an'le vehivavy fa mifanohatra amin'izany le Andriamanitra sady rainao dadanao ianao anefa olona novidian'Andriamanitra de motsy omen'Andriamanitra rariny ve ianao amin'io zavatra zay mahazo anao io fa maninona nefa ny fanontaniana mipetraka so de tsy mitaraina ary ianao so de mitaraina ihany ary ianao fa ataonao amin'ny akapobeany fotsiny so de tsy mba manana faharetana ary ianao fa hoy Andriamanitra manao hoe Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro amanalina ary moa hitarehetra va izy za mampaherinao amin'ity androany ty fa ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mitarehetra zany Andriamanitra aingam-piasa Andriamanitra mahavita zavatra eo ny eo Andriamanitra afaka mampitsimbadika ny tantaram-piainanao ambany ho tonga ambony amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina ary mahavita zavatra manana fahefana ny an-danitra sy ety an-tany any ambanin'ny tansany anaty ranomasina ny rivotra manaiky an'Andriamanitra ny ranomasina manaiky an' Jesosy Kristy tompo ny tsahany fotsiny io de ny tsahany io de nanaiky azy ny rivotra no baikony de nanaiky azy
Andriamanitra manana fahefanany amin'ny fiaina zanak'olombelona ety ambony tady. Fa manintsika indraindray mitady tsy atoky an'Andriamanitra. Fa manintsika indraindray no mitady tsy aharitra amin'ny zavatra izay ambaran'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-bo fidiny fa ianao anie tena olona nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny be sy ny maro e. Ianao anie tena olona notsongain'Andriamanitra e. Dia nio fotsiny anie na eo anivon'ny ankohonanao na eo anivon'ny any dia nio tsara anie ny fomba ny fidianan'Andriamanitra anao e. Nity mbola misy olona tsy voavonjika mba miara-monina aminao na amin'ireo fianakavianao reo fa ianao isan'ny notsongain'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra tao alala ny sitrapon'Andriamanitra. Mety be da be ny olona miara-monina aminao fa tsisy te alala an'izay fivavahana zany. Tsisy te hafantatra an'izany hoe fiarahana mandeha amin'Andriamanitra zany. Fa ianao no mahatsapa ny asarobidiny zany atao hoe mivavaka. Ianao no mahalala ny asarobidiny zany hoe fanompoana an'Andriamanitra zany. Dia ianao no olona nofidian'Andriamanitra, alala ny sitrapon'Andriamanitra, ary rehefa nofidian'Andriamanitra ianao, tsy misy zavatra fenin'Andriamanitra, tsy misy zavatra rovan'Andriamanitra tsoanao zany. Zany ny tombontsoa anao, olom-bo fidin'Andriamanitra. Fa mitaky anao Andriamanitra, anananao faharetana. Makao amin'ny matetika raha vehivavy. Dia tsy hafa fa tahaka izany tenenin' Jesosy manao hoe raha misy olom-bo fidin'Andriamanitra mitaraina amin'ny andro aman'alina, zany hoe mitaraina matetika amin'Andriamanitra. Tadiavo ny fomba rehetra ahafahanao mitondra ny entamavesatra eo anatrehan'Andriamanitra. Tadiavo ny fomba rehetra anaborahanao ny secret-anao eo anatrehan'Andriamanitra. Tadiavo ny fomba rehetra ahafahanao mangataka ny etaetaponao, milaza ny etaetaponao eo anatrehan'Andriamanitra. Fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Tsy zavatra manahirana an'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Mety ao anatin'ny ady ve ianao, ao anatin'ny olana ve ianao, ao anatin'ny zavatra sarotra izay hatrehana ve ianao, tsy ela amin'ny zavatra hainy Andriamanitra. Voalazany tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe lazaiko marina aminareo fa omeny rariny faingana izy. Omeny rariny faingana. Zany hoe ny vavaka izay ataonao dia miakselere ny valim-bavaka. Rehefa dodonanao andro aman'alina Andriamanitra, mitaraina amin'ny andro aman'alina ianao. Dia iny fandondonanao amin'Andriamanitra izy satria Jesosy nefa nanome fanoharana amin'ny teny manao hoe izay mitady no ahita, izay mandondona no voahana, ary izay mangataka no mahazo. So dia mbola tsy nandondona ianao, so dia mbola tsy rehan'Andriamanitra ilay antsoantsonao, so dia mbola tsy henin'Andriamanitra ilay fandondonanao amin'ny alalan'ny vavaka, so dia mbola tsy voaray an'Andriamanitra ilay fangatahana ataonao. Fa ho voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe lazaiko marina anareo fa omeny rariny faingana izy, afainganan'Andriamanitra arakaraka ny vavaka sandratrao, arakaraka ny etaetaponao sy fanehoanao faniriana lalina eo anatrehan'Andriamanitra, ny anafangainan'Andriamanitra izany valim-bavaka izay tadiavinao zany. Azon'Andriamanitra akselereny io, azon'Andriamanitra afainganiny io, azon'Andriamanitra omenanao io ary tsy arovanao anao zany satria zanany ianao. Ho voalazany tenin'Andriamanitra farany vakitsika teo. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ina moa ny ifandraisan'izany teny zany? Raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ry zanak'olona resany ity dia tsisa fa Jesosy izay. Tadio tsara fa na inona zavatra ataontsika ety ambonin'ny tany, na ninona ihany koa zavatra angatanao anatrehan'Andriamanitra, misy lanjany lehibe, mitana anjara toerana lehibe foana mampivavaka, mampino atsika ny resaka finoana. Tsy misy ninina azo atao azahoana sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana hoy ny tenin'Andriamanitra. Moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Zany hoe ty vavaka sandratsika ty zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra ty, mba tena miandry an'io amin'ny ve ianao, mba tena manantena an'io amin'ny finoana ve ianao, mba tena mitery mihitsy ve ianao, ary manana finoana ve ianao lay mangataka, ianao lay mitady, ianao lay misisika io, mba tena amin'ny finoana ve ny anaovanao an'izany. Fa raha tsy amin'ny finoana, ny Baiboly manao hoe tsy misy azo atao, zany hoe tsy possible ny dikan'izany tsy misy azo atao. Ahitana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa niza mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy. Dikan'izany teny zany dia izao tsy ny olona rehetrarehetra novalian'Andriamanitra soa, fa izay mazoto mitady azy, mpamaly soa izay mazoto mitady azy, lay tonga matetika mitady azy, lay mandondona andro aman'alina araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo. Izany ihany ny olona azo antoka fa hovalian'Andriamanitra soa. Olona mazoto mitady azy, tsy mpivavaka kamo, tsy mpivavaka malaina, tsy mpivavaka manao vavaka fa hoany fotsiny, na vavaka grolo fotsiny. Tsy izany ny tadiavin'Andriamanitra. Tsy mpivavaka morakivy,
ka vao tsy nahazo indray mandeha dia iny fa niemitra nantady lalakafa tsy mpivavaka mora reraka na mora vizana fa andro amanalina niza mitaraina hoy Andriamanitra ka mitaraina amiko andro amanalina moa hitaredretra va izy ry havana malalo tsotra ny fomba ndraisantsika valim-bavaka tadiavy ny fomba rehetra ifandraisanao amin'Andriamanitra inona ny zavatra mampahory anao anatin'ny tokantranonao ao anatin'ity confinement ty mety misy ady atrehana ve mety misy zavatra banga ve misy zavatra manque tsy laviny zany misy zavatra tsy ampy tsy laviny zany ao anatin'ny tokantranonao za mampahery anao amin'ity androany ity akoatra ny ezaka rehetra zay ataonao amin'ny fitadiavam-bola fa mahana olana azakazaka tsy azakazaka roa ndana mpiovavaka dondomy andro manalina Jesosy fa tsy amelanao iady rery zany izy tsy amelanao andondona foanao izy dia eniny tsara ihany ianao mandondonao dia ozy izy manao hoe avelao vizanao fa za tsy amaly tsy manao an'izany ny Andriamanitsika Andriamanitra be fitiavana izy Andriamanitra efa nifidy anao izy ary Andriamanitra le mpitsara tsy marina ary mavita manome rarina maika ve fa zao Andriamanitra ivavahantsika so tsy omeny rary mifaingana ve mpitsara tsy marina ary mavita manome rarina fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olombofitiny ve ivavaka eto ampamaranana ny fotoana mba hisy fahatongavan-tsaina ao anatinao mba hisy fahazotoana ao anatinao mba tsy ho mpanompon'Andriamanitra malaina ianao mba tsy ho mpanompon'Andriamanitra mora kivy sy mora reraka ianao mba tsy ho mpanompon'Andriamanitra mora ilangilany Satana ianao manao hoe ary misy vaingana be fa ela be zany miandro fahalim-bavaka zany mba tsy ho izany ane ianao fa ho mpanompon'Andriamanitra lala tsara ny fotoanan'Andriamanitra ary anana faharetana amin'ny fiandrasana ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary anana fahazotoana tsy tsatra mandra-pahazonao ny valim-bavaka tahaka nataony ity mpitondra tena tsy marina mpitondra tena na hery mangataka ity anomezany le mpitsara tsy marina azy rariny nandondona andro manalina izy tonga matetika izy ary ny hafarany nahazo rariny ihany teo anatrehan'izany olombelona zany overina hoe ratsy saina ny olombelona zay noverina hoe tsy matahotra an'Andriamanitra sady tsy mena masolona zany nomeny rariny ihany io vehivavy io dia enao ve Andriamanitra zao ny andondomanao andro amanalina amin'ny alalan'ny vavaka dia tsy amaly anao ve Andriamanitra za mino fa tsy hitaredretra izy ho afaingana izy ary ho afainganiny amin'ny alalan'ny vavaka rehetra zay ataonao ane raha mifady ihany ianao androany ao anatin'ity vavaka fifadikany ity dondomy ny lanitra satria tadidio fa ny vavaka rehetra sandrasitsika dia tahaka ny tanana anankiray mandondona ny varavaran'ny lanitra mitady famonjena mitady vahaolana mitady ny tavan'Andriamanitra dia tadiavy ny fomba rehetra iaonanao aminy ao anatin'ireny vavaka rehetra ireny ataovy amin'ny finoana ataovy amin'ny etaeta ataovy amin'ny paharetana ataovy amin'ny fahaterena fa ho hitanao ny fomba hidirin'Andriamanitra nitsehatra amin'ny zavatra zay mahazo anao androany io ivavaka eto ampamaranana ny fotoana mo anao mitokantranonao sy zay rehetrarehetra zavatra mety hobanga sy tsy ampy eo amin'ny fiainanao ivavaka tsika tompoko misotranao atompo malala ny afaka mifampizahara tamin'reto mpanomponao reto izay tenin'Andriamanitra fo izay za dia mino sady manantena no mahatoky ihany koa fa afaka hanao zavatra lehibe sy goavana metra lavitra anao zay eritreretinay ianao mba hitahinao manokana mihitsy Andriamanitra ny amin'izany fiainany reto olona reto zany tadininay tsara Andriamanitra ny fomba ny asanao tamin'izany vanim-potoana izany fa ity vehivavy izay mpitondra tena nahery nangataka tao amin'ilay mpitsara ity dia ianao mihitsy no nikasika ny fon'ilay mpitsara tsy marina nanome rariny azy androany izahay Jesosy malala nanomboketo izahay dia mba hanapa-kevitra andondona tsy miato mandra-pahitanay ny voninahitrao mandra-pahitanay ny valim-bavaka mandra-pahatsapanay hoe nisy ny ainy ny vavaka nataonay ary mandra-pahazonay zay zavatra rehetra mba irinay Andriamanitra andondona izahay mangataka satria be dabe ny olona tsy nanam-potoana ivavahana ifandraisana akaiky aminao be dabe ny olona mety lany fotoana na mahana olana nitadiavana vola ny azakazahana tasy ny azakazahana taroa Andriamanitra mba hahatonga ny fiainana ho stable tsara Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity mivavaka eto anatrehanao atompo ataovy tsapana izy ireo fa raha mbola ezaka maha-olombelona ihany aniny ataonay dia mety ho reraka eny ihany zay zany no ilanay anao anafiery anay ombanay hitamanokana amin'ny zavatra rehetra zay ataonay ahatonga anay ho ambinina amin'izay lalaka lehanay amin'ny zavatra rehetrarehetra zay kasainay atao dia mandamoka daholo zany rehetrarehetra zany raha tsy eo ny fomba anao Andriamanitra tsy afaka misaraka aminao izay ary ataovy tonga saina amin'izany ny mpivavaka mba tsy ho mpivavaka anarana fotsiny no anaranay fa tena olona mahay mivavaka ary olona afaka mangataka mipaharetana eo anatrehanao matoky a Jesosy eo fa tsy ho kivy tsy ho reraka
tsy hovizany zany zay na tsy azonay eo ny eo azany zavatra tadiavinay de mbola itoy anompo anao ivavaka aminao anaradianao itady ny tavanao hatrany izay misaotra indrindra tompo idiro an-tsehatra ny olana ny ady ny zavatsarotra zay atrehan'ny reto mpiaino reto idiro an-tsehatra ny zavatra zay manahirana azy am'izao vanim-potoana izao engane izy ireo anokana fotoana am'ty androany ty ary vao misandratra ny vavaka zay ataony de anomboka amo varavaran'ny lanitra ianao androtsaka ny fitahinao mananambiampy arak'izay fanampanantenainao ho an'ny tsirairay avy ho an'ny reto olom-boafidinao reto ho an'ny reto zanakao reto ho an'ny reto mpanomponao tsirairay avy zay miezaka mandeha mahatoky amin'ny fahatahorana anao reto misaotra indrindra raiko malalako anao voninahitra mandrakizay amen eny ary tompoko izay ny fotoana ny rahako taminao tamin'ity androany ity za mino fa na de tapitra ary ny fotoana ny rahantsika teto de ho tahin'Andriamanitra manokana ianao tao anatin'izay ezaka rehetra zay nataonao mba nahafahanao nitady ny tavan'Andriamanitra tamin'ny tahita lalina teo zay aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao ane Andriamanitra ary tsy amelanao hoe andondona fotsiny de tsy amahanao Andriamanitra fa hovahan'Andriamanitra zao lanitra izao misy rakitra fitehirizantsoa ao an-danitra ao ary amin'ny fotoanandro ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra no androtsahany an'izany ho antsika zanak'Andriamanitra mino fa izao vanim-potoana iainantsika zay no veritsika fa krizy maneran-tany mandalo eo amin'ny isa-pianakaviana isaky ny isam-batan'olona izao mihitsy ilay fotoanan'Andriamanitra amahan'Andriamanitra izany varavarana ny lanitra androtsahany rakitra fitehirizantsoa ao an-danitra ao izay ny fotoana rako taminao teto no voafetra fa ny fotoana ifandraisanao amin'Andriamanitra afaka mitoy ho amin'ny fotoana manaraka indray madame LARISSA LYDIE no teto amin'ny fanolorana mankasitraka ny namana teknisianina rehetra mandrindra ny sary sy ny feo ho any anatin'ny tokantranonao any tahin'Andriamanitra avokoa tompoko manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra de mahasoko ho fampianarana ho fandraisen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame LARISSA LYDIE RANDRIARIMALALA manangana kristianina matanjaka mitsangana